Raha manaiky fa samy manao ny ratsy avokoa isika rehetra. Nahoana no mizotra amin'izany lalana izany isika? Tsy tiantsika ny hanota, nefa tsy mety fa manota ihany isika, satria tsy mahay manova toetra. Miezaka isika mba hanao ny tsara, nefa ny ratsy ihany ny vitantsika. Izany no miseho dia satria feno ota ny fontsika. Raha nangalatra zavatra tamin'ny alalan'ny tananao ianao, tsy ahasoanao mihitsy ny fanapahana ilay tananao. Mety hangalatra indray ianao ny ampitso. Ny faniriana hangalatra dia avy ao anatintsika no hipoirany. Tena avy ao anatintsika ao tokoa izany, fa tsy avy amin'ny tenantsika. Feno ota ao. Raha maloto ny tananao dia azonao sasana amin'ny rano ka tonga madio. Moa azonao sasana sy diovina amin'ny rano ve ny fonao feno ota? Tsy arakaraky ny ezahantsika hanadio ny fontsika ny voamaika mampahaloto azy. Ny teny ratsy ataontsika dia vokatry ny ratsy ao am-pontsika. Ny eritreritra maloto ao amintsika koa dia mbola vokatry ny ratsy ao am-pontsika ihany. Efa nahita goaka ve ianao? Mainty tanteraka ny tenany afa-tsy ny tendany ihany, izay fotsy dia fotsy tokoa. Moa azo ny goaka atao ve ny manasa ny tenany mba ho tonga fotsy tanteraka? Tsy, fa nahoana izy no tsy manan-kery hanadio sy hanova lokon'ny tenany izay mainty? Satria tsy zavatra avy ety ivelany mahamaintimainty azy, avy ao anatiny na tonga ny volony mainty sy fotsy. Tsy afaka hanova ny lokon'ny volo mihitsy ny goaka, dia toy izany koa ny fahotana izay ataontsika dia tsy vokatry ny zavatra avy ety ivelany mihitsy. Ny ratsy izay ataontsika dia milaza fa misy faharatsiana ao am-pontsika ao. Ahoana ny fomba hanovantsika ny fontsika? Hoy ny olona maro, ny tsahara aza manao ny ratsy intsony, nefa tsy ambanany amintsika mihitsy ny fomba hanovana ny fontsika. Moa afaka hiova ho ganagana ve ny goaka? Moa ve ny goaka afaka hiteny hoe manomboka an'io dia tsy hihinana afa-tsy vary masaka aho? Tsy Andriamanitra ihany no afaka hanova ny goaka. Toy izany koa, tsy afaka hiteny mihitsy sika hoe manomboka an'io dia hanao ny tsara foana aho. Andriamanitra irery ihany no afaka hanova ny fontsika izay feno ota mba hahatonga antsika ahay manao ny tsara. Raha faizina ny mpangalatra dia angamba mety tsy hangalatra intsony izy, nefa iza no afaka hanaisitra ao am-pony ny faniriana hangalatra? Andriamanitra irery ihany no mahay manao izany. Sakaiza, vaovao mahafaly tokoa no ambarako aminao. Misy anankiray izay mahay manaisitra ny ratsy eo am-pontsika. Ainy ny manova antsika ahay manao ny tsara. Ny zanak'ilay tokan'Andriamanitra no mahavita izany. Jesosy no anarany. Manan-kery izy hanomezana antsika tsirairay avy fo vaovao, fo voadio. Raha ananantsika izany fo vaovao, fo voadio izany, dia ananantsika koa ny hery hahafahantsika manao ny tsara dia ny tsara ihany. Vonina ary te hanova ny fonao Jesosy Kristy ankehitriny. Tokony handrela intsony ianao. Indro lazaiko aminao ny zavatra tokony ataonao. Ambarao amin'i Jesosy ny fahotanao rehetra, ka manapa-hevitra hiala amin'izany. Mangataha amin'i Jesosy hanova ny fo ratsinao mba ho tonga fo vaovao, fo voadio. Mangataha azy mba hampitoetra ny fanahiny ao aminao. Izany no tokony ataonao raha tapa-kevitra hiala amin'ny ratsy ka hanaraka an'i Jesosy ianao. Olona iray dia Nikodemosy tiany Jesosy nefa tsy mety mahay. Olona iray dia Nikodemosy tiany Jesosy nefa tsy mety mahay. O Nikodemosy ateraka indray zay vao olom-baovao. Oi namako, mino ani Jesosy, ho raisiny anao indro teraka indray. Oi namako, mino ani Jesosy, ho raisiny anao indro teraka indray. O Nikodemosy ateraka indray zay vao olom-baovao. Indray andro Jesosy dia nanao fampianarana momba ny fianakavian'Andriamanitra. Tamin'izany dia nisy lehilahy anankiray izay neny tsara ny tenin'i Jesosy. Nikodemosy no anarany. Olona manan-kaja tokoa izy teo amin'ny mpiara-monina no sady mpivavaka tena mafana fo. Ny hevitra izy fa efa anisany ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra ary liana tokoa ny ahalala zavatra misimisy kokoa momba izany.
noho ny maizimaizina ary ny andro dia indro fa lasa nankany amin'i Jesosy izy ary hoy ny teniny taminy: mpampianatra ô, fantatray fa nirahin'Andriamanitra ianao mba hampianatra anay. Jesosy anefa dia nahalala fa tsy mbola tafiditra ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra Nikodemosy. Jesosy dia mahay mamantatra ny ao am-poniny tsirairay ary hoy ny valiteniny: raha tsy ateraka indray ianao dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra. Nisavoritaka ny sain'i Nikodemosy na ary izany ka hoy izy: ataony olona ahoana no ateraka indray rehefa lehibe izy? Ary hoy Jesosy: aza gaga no nilazako izany taminao, izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Mila ateraky indray ianao amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia maro tokoa ny tahaka Nikodemosy, manao asa soa isan-karazany sady mafana fo tokoa amin'ny famonjena fitoam-pivavahana sy ny toy izany. Toadin'izy ireo anefa fa ny fianakavian'Andriamanitra dia ara-panahy fa tsy hita maso. Fomba tokana ihany no hahazoana miditra ho isan'ny fianakavian'ny ray aman-dreninao. Izany dia amin'ny alalan'ny fahaterahana ara-nofo. Fomba tokana ihany koa no hahazoana ho isan'ny fianakavian'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fahaterahana vaovao, fahaterahana ara-panahy. Raha tsy mbola tafiditra ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra isika dia toetra ihany ao amin'ny aizina ara-panahy, ka raha maty isika dia mivantana avy hatrany any amin'ny toerana izay hanafaizana ny mpanota. Masina dia masina Andriamanitra, mankahala ny ota izy. Raha misy ateraka indray dia omen'Andriamanitra fiainana vaovao izy ka manjary mankahala ny ota ihany koa. Afaka avokoa ny fomba ratsiny rehetra. Misy ohabolana ao amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ny kisoavavy efa nisasa dia miverina mihosom-potaka indray. Nahoana izy no miverina mihosom-potaka? Satria tia fotaka izy. Mivelona ao amin'ny fotaka izy, izany no fiainany. Rehefa mandray ny fanan'Andriamanitra isika dia miova daholo ny faniritsika rehetra ary manomboka mankahala ny ota isika. Fomba ahoana no ahazoan'ny olona mandray ny fanan'Andriamanitra? Hoy Jesosy: indro efa mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona. Raha misy mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho. Te hiditra ao amin'ny fiainanao Jesosy ankehitriny. Jesosy sy ny fanan'Andriamanitra dia iray ihany. Hoy Andriamanitra: nazovo no andrain'i Jesosy dia tonga zanak'Andriamanitra izy. Izany no fomba ahazoanao miditra ho isan'ny fianakavian'Andriamanitra. Izany koa no ahazoanao ny fiainana mandrakizay. Raha tsy misy izao fahateram-baovao izao dia tsy ho azonao mihitsy ny fiainana vaovao, ko aza lavina ary ny mpamonjy izay maniry hiditra ao am-ponao sy hanjaka ao amin'ny fiainanao. Izao an'izao dia raisy izy ho mpamonjy anao ary ho tompo ny fiainanao manontolo. Olona iray de Nikodemosy tiany Jesosy nefa tsy mety mahay. Olona iray de Nikodemosy tiany Jesosy nefa tsy mety mahay. O Nikodemosy ateraka indray zay vao olom-baovao. Oi namako minoany Jesosy, ho raisiny anao indro teraka indray. Oi namako minoany Jesosy, ho raisiny anao indro teraka indray. O Nikodemosy ateraka indray zay vao olom-baovao. Andeha ho resahantsika ny zavatra mitranga aoriany ny nanapa-tsika hevitra anaraka ny Kristy. Misy fotoana iray izay ahitana fa tao mandeha tsara avokoa ny zavatra rehetra, faly dia faly ery isika ary toa tsisy intsony izany hoe zavatsarotra. Aty aoriana nefa dia hitantsika fa manana fahavalo mahery isika, dia Satana izany. Fahavalon'Andriamanitra izy ary fahavalontsika koa. Mamporisika antsika hanao ny ratsy mandrakariva Satana. Mitady izay amitahana antsika izy ary mitarika koa hanao ny ratsy. Ilay mpamitaka ary koa ilay menarana no iantsona azy. Indraindray dia te hanao ny zavatra ratsy isika, zavatra fanaontsika talohan'ny nanarahana an' Jesosy. Ary hoy Satana:
tsy ratsy ny toetranao taloha, manaova izay tianao atao. Noho izany dia aoka ho tsarovatsika mandrakariva fa Jesosy dia efa nanovantsika, efa nanome antsika toetra vaovao izy. Tsy tokony hiaino ny Satana isika, mandainga amintsika izy, tokony hinontsika mihitsy ny teniny. Ary aoka tsy ho ny fisainandratsika no arahantsika, fa ho tsarovatsika mandrakariva fa Jesosy no efa namonjy antsika. Izy koa no afaka hanome hery antsika, azoantsika mandresy ny ratsy rehetra sy manohitra ny Satana. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe: mahonona tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny leona merona, mitady izay arapany. Hanampy antsika Andriamanitra raha manohitra ny devoly isika, ary ho tonga mahery noho Satana isika raha mandahy tsy miaino ny fakapanahy ataony. Ireo izay te hanaraka an' Jesosy dia tokony hiezaka hanalavitra ny ratsy. Raha manana fitondran-tena ratsy isika ary manao izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia tsy afaka hiteny hoe tian'Andriamanitra aho. Lainga izany. Raha miaiky ny fahadisoantsika amin'ny kosa isika dia amela antsika tokoa Andriamanitra ka hanadio ny otantsika rehetra. Raha tian'Andriamanitra marina tokoa isika dia tokony hankatoy ny teniny. Misy anefa ireo izay mandre ny tenin'Andriamanitra nefa vetivety foana dia manadino izay ireny. Tsy ny sitrapon'Andriamanitra no saintsaininy fa izay tiany ny tenany ihany. Ary hoy izy: fomba ahoana no azahoako tany lehibe, biby fiompy betsaka, vola be ary isan-karazany, izany no saintsainy ny mandrakariva. Ireo zavatra ireo no eritreretin'ny lalandava ka manjary adinony ny tenin'Andriamanitra. Ho avy anefa ny andro izay andravan'Andriamanitra ity tany ity sy izay rehetra eo aminy. Nefa ny olona izay tian'Andriamanitra ka mankato azy dia ho any an-danitra ka hiaina am-pifaliana miaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Efa voalazako anao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao. Aza gaga raha tonga aminao ny fakapanahy na koa todo zavatsarotra ianao. Tsarovo mandrakariva fa tian'Andriamanitra ny tombon'ny zanany mba ho matanjaka ara-panahy. Ka noho izany dia avelany mandalo fitsapana isika, avelany hisy ny fizahan'ny toetra. Ohatra, raha vao mandeha ny zaza dia sarotra aminy ny mamindra amin'ny voalohany, toy izany koa isika. Tsy mora ny manaraka an'Andriamanitra amin'ny voalohany. Nefa raha manao ny sitrapon'Andriamanitra isika dia miha mahery hatrany. Andriamanitra dia efa nanome teny fikasana ho an'ireo izay mino an' Jesosy. Manome toky izy fa tsy hamerantsika ho alaim-panahy mihoatra noho izay zakantsika, ary nanome toky koa izy fa tsy hamerantsika ho irery. Miaraka amintsika mandrakariva Andriamanitra, afaka hanampy antsika izy. Noho izany, raha misy ny zavatsarotra dia aoka isika hiankina tanteraka amin'Andriamanitra ary angataka ny fanampiany. Tsarovy fa tiany isika ary miaino antsika lalandava izy. Sotumpo amboary reto vonikazonao, itomboanay hatrany no ny asoavanao, voninkazo vao maniry ao an-tany molinao, soavy toeramendrika sy tsara toy ny fiangonanao,
raha mibebaka isika ka miala amin'ny fahotantsika ary mandray an'i Kristy ho mpamonjy amin'ny finoana azy, aiza moa ny lalana hitariany antsika? Lalam-baovao no hitariany antsika. Mafy indrindra ny fiaretany teo amin'ny azo fijaliana mba hahafahantsika miala amin'ny fahadalantsika. Noho izany, rehefa manaraka an' Jesosy isika dia tokony ho madio ny fiainantsika. Tokony ho lafintsika ny fanao ratsy nahazatra antsika taloha. Tsy tokony hanao zavatra tsy tiany Jesosy ataontsika isika. Ary inona izany no tena tiany Jesosy ataontsika? Rehefa tena miara-dalana amin'ny Kristy isika dia velona ao am-pontsika ny fanahin'Andriamanitra.
tonga tepolony fanahymasina ny tenantsika. Raha velantsika hanapaka ao anatintsika izy dia hanampy antsika tsy ho tesitesi-pona na hiavonavona na hialona ny hafa, fa hosolony ireny toetra ratsy ireny dia ho fenon'Andriamanitra fitiavana, fahatsaram-panahy, fahalemem-panahy ny fontsika. Andriamanitra no raintsika ka ny teniny dia mampianatra antsika mba handeha amin'ny lalam-baovao. Fa ity aloha misy fanontaniana hafa moa matahotra ny fanahy ratsy ve ianao? Tsy tokony atao ohatr'izay fanahy ratsy isika satria Andriamanitra dia mahery no ireny rehetra ireny. Tokony atoky an'Andriamanitra isika, tiany mba hivavaka amin'ny mandrakariva isika. Azontsika atao ny midinika aminy toy ny amin'ny sakaizantsika. Tsy afaka hita azy isika fa izy kosa dia mahita sady miaino antsika. Afaka hivavaka aminy isika eo am-piasana na eny am-pandehanana, afaka hivavaka aminy amin'ny fotoana rehetra isika. Raha izany dia vaovao mahafaly ho an'ny olona rehetra izany. Eny, rehefa mizotra amin'izany lalan-tsara izany isika, matoky an'i Kristy, dia tokony hanoro ny hafa koa, hampianatra ny fianakaviana, tsy ny sakaiza, tokony hampianatra ny zanaka ny lalina marina mankany amin'Andriamanitra. Tokony hanatra soratra masina arak'izay azo atao isika. Tokony ho feno fisaoran'Andriamanitra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra satria mikarakarantsika isan'andro izy. Misaotra azy isika alohan'ny isakafoanana. Tokony hanao fanomezana ho an'izay mampianatra antsika ny ten'Andriamanitra isika. Tokony ho vonina hanampy izay sahirana isika. Tokony ho mahitsy fo, tsy handainga na hangalatra na hanao izay tsy marina noviana. Tsara dia tsara tokoa izany lalan'i Jesosy izany. Marina izany. Fantatra Jesosy tsara avokoa izay rehetra mandeha amin'ny lalany, ary izy irery ihany no afaka hanampy mba hatanterahana izany. Koa tianao ve ny ara-dalana amin'i Jesosy? Anio ihany dia manapa-hevitra. Ekeo Jesosy ho mpamonjy sy ho tompon'ny fiainanao manontolo. Aoka ho fantatrao koa fa tsy misy olona afaka mankany amin'Andriamanitra afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy, satria hoy izy, izao ny lalana. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Miandry ny fanapahan-kevitra ao Andriamanitra, aza mangatakandro intsony. Tsotra ny teny ataonao raha vonina ianao ny handray an'i Jesosy ho mpamonjinao. Mitenena amin'Andriamanitra hoe, mpanota tokoa ao Andriamanitra ao, ary ny fijaliana any amin'ny elo no mendrika ahy. Nefa ianao dia tia ahy ka mitoloranao famonjena aho. Ko ankehitriny dia Jesosy no ekeko ho mpamonjiko sy ho tompon'ny fiainako. Dia ho aiza izany ary atao iny reto azo mameno sarety reto? Manana fikasana mba hanorina trano aho. Ay, ka aiza hono ty toerana hanorenanao trano? Hitanao ery amin'ry rano be ry. Eo amorony io no hanorina trano, eo ambonin'ireo fasika be ireo. Mampatsiaro ahy tantara anankiray izany fikasanao izany. Tao anatin'ny Baiboly no nahitako azy, ary Jesosy Kristy mihitsy no nitantara izany ka inoy tsara. Nisy lehilahy anankiroa, ny iray endry fa ny iray kosa adala. Te hanorina trano ilay lehilahy endry ka hoy izy, tsy maintsy ho mafy orina tsara ny trano izay oriko. Tsy maintsy ho mateza dia mateza mihitsy izy. Eo ambony andry tany mafy no hanorenako azy.
Vao rehefa vita ny tranony dia hoy izy: mafy orina tokoa ity tranoko ity, ary tsy ela akory dia nirotsaka ny ranonorana. Namely mafy dia mafy ny rivotra, tonga koa ny tondra-drano noho izany. Na dia izany aza no nitranga dia indro fa mbola nijoro tsara ihany ilay trano, tsy nienjera mihitsy satria niorina mafy teo ambonin'ny andro-tany. Ary mba ahoana kosa ny amin'ilay lehilahy adala? Ny aminy indray dia mba nanorina ny tranony koa izy, nefa taiza hoy ianao? Teo ambony fasika izy no nanorina ny tranony. Rehefa tafatsangana ary ny tranony dia hoy izy: vita tsara lahy ity ny tranoko, ary tsy ela akory taorian'izay dia tonga ny tondra-drano. Nikoa indrika hatrany ny vodi-trano ary tsy ela akory dia nidaraboka nienjera tamin'ny tany ilay trano vao naorina. Toy izany no fikotrokotroky ny fianjairany. Niantsoantso izy ka nanao hoe: loza fa nirodana ny tranoko. Tena adala tokoa ilay rangara izany kity. Momba izany indrindra dia hoy Jesosy Kristy: izay mandre ny teniko ka mankatoa azy dia tahaka ny lehilahy endry izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Na iza no mandre ny teniko ka mino ahy dia tsy hankany amin'ny fary afo na oviana fa hahazo fiarovana mafy kosa izy. Ilay lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika dia tahaka ny olona izay mandre ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mba mankatoa izany. Tiany Jesosy ho tahaka ny lehilahy endry isika. Rehefa izany dia tsy mba ho isan'ireo izay voaheloka isika rehefa tonga ny fotoana izay hamaizan'Andriamanitra ny ratsy fanahy. Araka ny tenin'i Jesosy Kristy dia tahaka ireo trano roa ireo ny olona, samy nasiany rivo-doza sy ny rika izy ireo. Dia ho toy izany koa indray andro any dia izatoetra ny fiainantsika koa Andriamanitra. Ireo izay velona ao amin'ny fahotana dia ho tahaka ilay lehilahy izay nanorina ny trano teo ambony fasika. Tsy mba nanorina ny fiainany teo amin'ny fanorenana mafy izy. Ho lehibe tokoa ny fahavoazana sy ny famaizana anjo azy ireny ao aorian'ny fahafatesana. Nefa ilay trano niorina teo ambonin'ny tany mafy dia tsy mba natahorana hiaran-doza. Jesosy no hiaro azy. Raha mino an Jesosy ianao ka mankatoa ny teniny dia tsy mba hiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Hoy Jesosy: izay mandre ny teniko ka mino ahy dia tahaka ny lehilahy endry izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny tany mafy, teo ambonin'ny fototra mafy. Motsy efa nandray an Jesosy Kristy ho mpamonjy anao va ianao? Raha izany, momba tianao ve ny hahafantatra izay sitrapony tokony arahinao? Ampianarin'Andriamanitra antsika ao amin'ny Baiboly izay tokony ataontsika amin'ny fanarahana azy. Milaza izy fa tokony hivavaka aminy isan'andro isika. Mivavah rehefa mifoha amin'ny maraina ianao. Mivavah koa amin'ny hariva alohan'ny hatorianao. Afaka hivavaka manginao am-ponao koa ianao na dia eo ampanaovana ny asanao aza. Eny fa na dia eny am-pandehanana aza. Mivavah mandrakariva amin'Andriamanitra ary ataovy amin'ny anaran'i Jesosy izany. Tiava an Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Tiavo ireo namanao tahaka ny tenanao. Ampianaro ny zanakao ahalala an'Andriamanitra ary arak'izay azo atao dia ento izy hamonjy fotom-pivavahana. Aoka hiara-mivavaka amin'ireo izay tiany tompo ianao. Arak'izay azo atao dia aoka hianatra soratra masina ianao ahalala ny tenin'Andriamanitra. Azavao amin'ny sakaizanao sy ny havanao ny lalana marina mba hiavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ambaran'Andriamanitra fa ny zanany dia tsy tokony handaingana hangalatra. Tokony handeha amin'ny fahamarinana ianao. Aoka hiasa ho amin'ny tananao ianao ary tadiavo izay ilain'ny fianakavianao. Raha misy zavatr'olona nangalarinao dia averenao aingana amin'ny tompony na aoka honiranao. Raha mivarotra ianao dia manova fatra tsara. Aza mamitak'olona na oviana na oviana. Ny lalan'Andriamanitra ihany ny tsara ka izory. Aoka ho vonina hanampy ny hafa ianao. Aoka ho tsara fanahy amin'ny rahalasy ny anabavy ao amin'ny tompo ianao. Aoka ianao hianatra ahafoy zavatsoa ho an'izay mpampianatra ny tenin'Andriamanitra aminao. Raha manao izany ianao dia manao fanomezana ho an'Andriamanitra. Aza mialona ny hafa na atezitra amin'ny akory aza, na dia hoe manisy ratsy ianao azy izy ireny, aoka ho tsara aminy kosa ianao.
aoka hitoetra ao am-ponao lalandava ny fitiavan'Andriamanitra izay efa nataony ao anatinao. Tia antsika Kristy ary efa nanolotra ny aino antsika na dia fonom-bola 15 aza isika. Aza manao na inona na inona izay mety hanimba ny tenanao. Ankehitriny dia efa an'Andriamanitra ny tenanao, tehirizo ho madio izy. Moa heverinao ve fa mbola mety aminao ihany ny hisotro zava-mahamamo na hifoka sigara na hihinam-paraky izay mety manimba ny tenanao? Tepolon'ny fanahy masina anie ny tenanao e. Moa sarotra aminao ve ny hijanona ka tsy hikasika ireo zavatra ireo intsony? Mangataha amin'ny Tompo fa anampy anao izy. Ny fanahy masina izay efa ao anatinao dia anampy anao ary manome hery anao mba hahafahanao mankatoa an'Andriamanitra. Vaditokana ihany ny tokony ho anao fa tsy mihoatra. Ampianaro ankatoan'Andriamanitra sy indray aman-dreny ny zanakao. Misaora an'Andriamanitra noho ny sakafo azonao. Misaora azy amin'ny zavatra rehetra satria izy no tena mikarakara anao sy mitahy anao. Aoka tsy ho kanosy ianao. Andriamanitra no rainao. Manan-kery be lavitra noho ny an'ireo fanahy ratsy izay rehetra eo amin'izao tontolo izao izy. Aoka atoky azy ianao dia hiaro anao izy. Raha misy zavatra ilainao dia ambarao amin'Andriamanitra ary angatao aminy amin'ny anaran'i Jesosy fa hiainanao izy. Na aiza le anao dia ambarao amin'ny hafany amin'i Jesosy dia ho tonga mpino azy koa izy ireny. Baino kely nge, tsy izay ve le hira natao tamintsika nandray an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy? Toy izy tokoa izay. Tsapako fa manakambara amiko Jesosy amin'ny alalan'izany hira izany. Na tsy ary fifaliana ery aho tamin'ny andro nanakeko an'i Jesosy ho mpamonjy io, kanefa tsy ato amiko intsony izany fifaliana izany ankehitriny. Efa tsinjoko ihany izany ary izany indrindra no natonga ahy hiresaka aminao toy izao. Hitako fa tsy tahaka ny teo aloha intsony ny fifalianao. Marina izany. Malahelo aho satria tsy naharitra nanaraka an'i Jesosy toy ny teo aloha intsony. Ohatra ny tena lavitra mihitsy Jesosy ankehitriny. Izao no fanavazavana omen'ny tenin'Andriamanitra momba izany toerana misy anao izany. Ny fahotanareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Tahaka ny rindrina mijoro eo anelanelanareo izany. Izany no nahafoana ny fifalianao. Ary fa inona moa ny fahotana ao am-ponao ka natonga anao ho tafasaraka amin'Andriamanitra? Zany hoe raha mijery ny ato am-poko aho dia izao nazoko ambara. Misy fahotana lehibe mihitsy ato. Izaho dia tia ny zavatra izao tontolo izao mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Zavatra ny tany no tiako kokoa noho ny zavatra ara-panahy. Ary angaha dininao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra momba ny zavatra izao tontolo izao. Ino kely ange? Izay miezaka hanangona rena dia latsaka amin'ny fandrikisa-tana. Avy eo dia tariny Satana anao zavatra hafa isika. Ny filana zavatra maro dia mampivily ny fotsika hiala amin'Andriamanitra. Maromarina kokoa angaha dia hoe Satana no mampiodina ny fotsika hijery ny zavatra izao tontolo izao ary indrindrindrindra hity azy. Fa ahoana ary izany? Ahoana ary sika no averan'Andriamanitra anao izany raha toa ka tsy sitrany ny azahoantsika ny haren'izao tontolo izao? Andriamanitra dia manome antsika izay zavatra fantany fa ilayntsika. Kanefa hoy ny teniny, ataovy lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao aloha ny zavatr'Andriamanitra. Ary avelao izy hitahiry ny fonao ho madio. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Fantatr'Andriamanitra tokoa izay zavatra tena ilayntsika. Indraindray anefitsika dia mitady ny zavatra tsy tena ilayntsika akory. Amin'izany dia tsy voatery hanakana antsika Andriamanitra. Raha velan'Andriamanitra azo zavatsoa avy amin'izao tontolo izao isika, dia manantena izy fa hampiasaintsika amin'ny fanomezam-boninahitra azy izany. Kanefa ny fitiavantsika ny zavatra momban'Andriamanitra dia tokony ho ambony lavitra noho ny fitiavantsika ny zavatra ny tany. Raha mikasaka hatrany ny hametraka ny fotsika amin'ny haren'ny tany isika, angamba mety hanakarena isika, kanefa ny fotsika n'izay dia hahantra indrindra.
Tsara lavitra ny manana ny fitahian'Andriamanitra sy ny hareny ao am-pontsika toy izay manana ny harena rehetra eto an-tany. Tena marina tokoa izany teny izany, ary sahaza ho ahy mihitsy voalazay. Hitako tokoa mantsy fa ny zavatry ny tany no nomeko toerana ambony indrindra teo amin'ny fiainako. Nefa inona moa no mba mety ataoko azahoako indray ny fifalian'i Jesosy ho ato am-poko? Tokony alahelo ianao no ireo fahotanao ireo ka miaika izany amin'Andriamanitra, ary ilaozy ny fahotana mazatra anao ka mitodia amin'i Jesosy amin'ny fonao rehetra. Tsaroa fa malala tsara ny ao am-pontsika Andriamanitra. Raha tsy ataonao amin'ny fo mahitsy sy mazava izany dia tsy hamela ny elokao izy. Raha miverina amin'ny fahotanao indray ianao dia ho fantantry ny olona rehetra fa tsy niverina tamin'Andriamanitra tamin'ny fo madio sy mahitsy ianao. Atoloran'i Jesosy ny tenanao manontolo. Avelao izy hanjaka amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainanao. Aoka izy no ho tomponao marina. Vono renao ve zany tabataba be izany? Eny miady indray izy rovavy, ary tsy mety mifankahazo mihitsy izy ireo. Zavatra tsy de tsara loatra nefa izany. Tsy mba misy fiadanana maritra mihitsy eto amin'ny tanàna noho izy rovavy rehefa dia tabataba lalandava. Tena mampalahelo tokoa izany. Nefa toa efa kristianina hono izy ireo sady toa efa vita batisa koa. Eny izany tokoa. Milaza ny tena no mpanaraka an'i Kristy izy ireo nefa dia ataony mpiray-tanana fresaka ny zavatra ataony. Raha marina zany, inona loatra ary dia mahatonga azy ireo hiady foana ohatr'izany? Izao angano azoko ambara aminao. Izaho koa dia tahaka ireo vehivavy anankiroa ireo. Tsy mba nisy fiadanana tato am-poko.
ary tsy mba hita atao amin'ny tokantranonay mihitsy ny fifaliana. Menatra milaza izany, efa matetika aho no mamono ny vadiko. Tsy mba notiaviko araka izay ambaran'ny Baiboly izy, ary matetika aza dia mifamaly sy miady tokoa izahay. Ary fanga moa tsy efa antonany maro no na kristianina anao, sa tsy zany? Eny marina izany, nino tokoa fa Jesosy no mpamonjiko, ary ny hevitra ny tenako aho fa tena mpanaraka azy marina tokoa. Nefa moa fantatrao no nahatonga anao izany? Tsy fantako mihitsy, nefa mba tiako tokoa raha mba lazainao ahy. Izao angano no azoko lazaina. Ny ota no nangeja, ary ny tenako ihany izany ota izany. Tsy fahadison'ny vadiko, fa fahadisoko. Nefa na dia nalala tsara ny tenin'Andriamanitra aho dia mbola nandevozy ny filako ihany. Andevo ny fitiavan-tena aho. Rehefa te ho tezitra aho dia tezitra. Rehefa te hamono ny vadiko dia mamono. Rehefa tsy te hifanaraka aminy aho dia ny sitrapoko ihany no ataoko. Na antitra ny tokantranonay. Antanio ny vadiko fa olazainanao avokoa ny amin'izany. Ay, azoko tsara izany. Nefa movy Andriamanitra tsy afaka hanampy anao? Afaka hananao izany tokoa izy, ary nataony mihitsy aza izay hanarenana anay, ary isaorako azy izany. Indray andro tokoa mantsy dia nahariarin'Andriamanitra ahy ny toetry ny foko. Nampahafantariny ahy fa tsy mba tahaka izay tokony hitiavako an'Andriamanitra no nitiavako azy. Hoy aho, Jesosy no tompoko. Nefa tsy nanao akory izay lazaina aho. Ny sitrapoko no narahako hatrany. Nefa nasehony ahy fa ny fanahy masina dia afaka nitarika ny foko ho amin'ny tsara, ka tokony andany hotarian'ny sitrapoko aho. Rehefa hitako izany dia tsapako fa tena mpanota tsy mendrika aho. Nangataka tamin'Andriamanitra aho mba hovonjeny ho afaka amin'izany fanandevozan'ny filana mahatsiraviny izany. Namaly ny vavaka nataoko tokoa izy, ary nafahany aho. Ka amin'izao fotoana izao dia Jesosy tokoa no tompoko, ary ankehitriny dia feno fiadanana sy fifaliana tokoa ny tokantranonay. Miara-misaotra n'Andriamanitra mandrakariva izahay mivady, ary miara-mitaiza ny zanakay sy mampianatra azy ny tenin'Andriamanitra. Izao dia fantatro ny antony mahafalifaly anao lalandava, satria Jesosy no tomponao, izy no fiadananao. Iza moa no atao hoe kristianina? Izany no fanontaniana tiako apetraka aminao ankehitriny. Angamba efa nahare valiteny maro samihafa ianao momba izany. Tokana ihany anefa no valiny marina. Tsotra dia tsotra izy io ary ny Baiboly no manome azy. Ny atao hoe kristianina dia ny olona izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Ireo izay mino koa fa Andriamanitra dia efa naniraka an Jesosy tety an-tany mba ho faty hisolo ny heloky ny mpanota rehetra. Ny kristianina izany dia ny mino fa maty no ho ny fahotany Kristy, ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Ary manaiky koa an Jesosy hitantana ny fiainany manontolo izy. Milaza zany fa velona sy mitoetra ao anatiny ny tompo. Mety hevitena ho kristianina angamby ianao, satria hoe efa nanao izay azonao natao rehetra mba hitandremana ny lalàn'Andriamanitra. Niezaka koa ianao indraindray mba hanao ny tsara, nefa tsy tako nafenina ny tsy fahombiazanao tamin'ireny fiezahana ireny. Ny marina kokoa anga dia vao mainka nampibaribary ny mampanotanao ireny tsy fantaterahana hita ombenombieny tamin'ny fiyezahanao hanao ny tsara ireny. Ny vokatra izany, tsy mahafaly anao ny mivavaka, tsy ahitanao fifaliana koa ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, tsy tianao ny miresaka an Jesosy amin'ireo namanao, tsy misy hira fiderana mihitsy ao am-ponao. Nahoana ary no lavitra ny Kristy toy izany ny fiainanao? Ambaran'ny Baiboly fa matoa misy izany dia satria ny ota no avelanao anjaka ao am-ponao. Ny ota no mifehanao fa tsy Jesosy. Mety tokana ihany angamba ny fahotanao, nefa mety marobe koa. Angamba koa tsy mankatonotompo ianao tamin'ny zavatra rehetra nataonao, tsaro fa fahotana koa no iantson'ny soratra masina izany. Izao kosa no ahafantaranao raha tena kristianina marina ianao. Mitoetra ao anatinao Jesosy. Eny any an-danitra izy, nefa ny tenanao no toy ny trano izay hitoerany fanahiny. Fantatrao tsara fa raha maty Kristy dia mbola nitsangana tamin'ny maty indray izy avy eo. Izany no mampiseho amintsika fa nandresy ny fahotana sy ny fahafatesana izy, ary nandresy any Satana koa. Vokatra izany dia voadio tanteraka sy feno fahatsarana ny fiainantsika.
ary afaka tamin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra ny fanahintsika. Raha tsorina dia izao miova tanteraka ny fiainantsika, satria ny herin'i Jesosy rehetra no tiany ampitoerina ao am-pontsika, ka ny fankahalana sy ny fialonana dia solony ny fitiavanamana, ny fahatezerana dia solony faharetana, ny alahelo sy ny famoiza-po ateraky ny zavatra tsarotra eo amin'ny fiainana dia solony fifaliana, ny tahotra solony fiadanana, ary ireny tsy fankatoavantsika ny ten'Andriamanitra ireny dia solony ny fankatoavana kosa. Eny, raha manaiky sy mankatoa an Jesosy isika, izy kosa hamonjy sy hanome izay rehetra ilaintsika satria Andriamanitra izy. Tsy azo diny tsy hita mantsy fa tsy mahay manao ny tsara ny tenantsika. Raha amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny izao dia tsy hatandrina ny didin'Andriamanitra mihitsy raha isika. Tahaka ny naneketsika an Jesosy ho mpamonjy antsika dia aoka isika mila azy toetra sy anjaka ao anatintsika. Tamin'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia niara-maty taminy teo koa ny fanirin-dratsy sy ny sitrapontsika rehetra. Ary ambaran'ny Baiboly fa niara natsangana tamin'i Jesosy isika. Fiainana vaovao no atolony antsika, ny fiainany no nomeny antsika. Raha sendra manoto isika dia tokony hiaiky izany aingana, manome toky izy eo amin'ny teniny, fa raha miaiky ny fahotantsika isika ka mahafoy izany, dia hamela ny fahotantsika izy. Ny rano no manadio antsika miaraka amin'izay, aoka hisaotra azy isika ary hidera satria izy no fandresena ho antsika. Izay manaiky sy mankatoa azy dia homeny hery azahoany manohitra ny fahotana.